nitondra rajo mampianana nitondra teo tamin'izany fa ny permis mako fa nomety aloha fanome Andry Rajoelina 2012 oa dia ny permis environnemental 2015 angaman'izay complet tsara ny permis tamin'ny 2015 tamin'izay dia rajo mampianana teo sorena be ry zalana nome permis tamin'ny 2012 satria rajo mampianana ny lalanyity zavatra ity niaraka aminay ny ekipa an'le zareo hoe anohitra an'io le nanome le permis indray lasa mivadika manohitra an'le izy miaraka aminareo dinik taty afara zany a noho le hanina zany problème zay nanome permis iny dia zay tsy hinana alahelon-kanina fa tsy hoe resaka tanirazana sy fitiavana an'le olombelona dia niaraka zao niaraka aminay zao dia niaraka misaotra koa te o mikaika anareo misaotra koa fa tena miaro ny tanitsika iny za leroa tsy député za tsy minisa za io tsisy ino fa resaka fitiavana fotsiny mampiaramonina eto amin'ny tanàna zany resahana dia misaotra eno a ampitiavana na voko an'io ialana tsina amin'ny vidéo fa nokevitra saika nataon'ny filotelomo Marc Ravalomanana iny fa tsisy feo ary raha antsika misimisy kokoa zany fanokevitra nataon'ny filotelomo Marc Ravalomanana zay a rehefa avy eo fa manoloan'izay aloha dia hitantsika amin'izao fotoana zao ihany koa dia naneho hevitra i Théo Rakotovao na hoe Mika niaraka tamin'ny mpanao gazety na hoe solombavamboaka ihany koa i Fidèle Razanapera namela belatra naneho hevitra mahakasika ny base toliara no mafisiny ihany koa fa tsy mety ary tsy manara-dalàna io base toliara io fa hitantsika ao tsarovitsika fa io base toliara io ani tsy izay nianaran'io taloha fa toliara saintsy zay ary tamin'ny fitondrana taorian'ny tetezami araka ny hitantsika ihany koa fanao-kevitra nataon'ny filo Marc Ravalomanana fanonganam-panjakana taoriany iny manko dia nitondra i Andry Rajoelina tetezamita manko tamin'izany ka nanome alalana taratasy hitrandrahana tamin'izay toliara saintsy manko nefa kosa manko i filoha teo aloha Hera Jaonary Mampiana manko nitondra tamin'izany a dia navisaika hoe hitrandraka nefa kosa nanda ary nanohitra io a ny TGV sy namany niaraka tamin'izany ihany koa ny Théo Rakotovao ka faly Théo Rakotovao tamin'izany fa hoe mba hanohitra io base toliara io kanjo anefa ankehitriny dia nivadika ry zareo a ny mpamadika tanindrazana dia lasa hoe mety indray a ny base toliara ka sokafana nefa hitantsika fa ho maro ho ripaka ny ala tsisy asa ireo mpanjono ireo a ho tapaka nyzay ataontsika hoe hazo sarobidy fa indrindraindrindra ihany koa dia io dia atao hoe zavaboary ary fanjakana no raha zany fa trandrahanao zany rehetrarehetra izay a manana ny maha izy azy amin'ny faritra atrimo hitantsika zao a ny Andaboy karazana hoe désert karazana mitovy ana Dubai reo zao a ny mpanjono reo a tsisy asa io ny ataontsika hoe Dubai io ny 2 kilometra mialan'ny toliara fitrandrahana amin'izay a ary amin'ny 30 kilometra akaiky ny mangilina madio rano any nefa kosa ho rava daholo ny ala any ho rava daholo ny baobab izay sarobidy ho antsika rehetrarehetra fa indrindrindra tokony hampisarika fizahantany lasa ho rava izany hitantsika ihany koa fa io Dubai io ataontsika hoe Dubai na Andaboy io ny fitsangatsangana isaky weekend eo zao olona mpitondra moto na tôbily reo a isaky iny mirevirevy isaky weekend zany mba manala azy mandeha eny ary io dia toerana manaha izy azy any amin'ny faritra atsimo iny ary ny maneran'ny Madagasikara maneran'izao tontolo zao hitantsika ihany koa baobab fa maro karazany na hazo anaova zareo lakana ihany koa reo mpanjono reo ho lasa very eo ihany koa ny mpamboly no mafisiny Théo Rakotovao ihany koa manko fa vola mora zany hoe ireo mpitondra fanjakana reo dia matoritory ihany dia mahazo million de dollara fa ny vazaha ny tompony no mitrandraka ny harenantsika nefa hitantsika fa ny fotony ihany dia miary zareo zarana vary mena vola kely fa ry zareo ry miadina amin'ny million de dollara ny mpitondra fanjakana izay ny tenentsika tamin'ny voalohany teo dia hojerentsika aloha ny fanokevitra nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tamin'ny vidéo tsisy feo araka ny tenentsika teo izay
ijery sy anao miaraka azo atao iverenana aingana dia aingana ny filaminana ranefa enaka toy izany koa zareo amin'ny gondra afrikanina toy izany koa COI ny zavatra misonady ilay sazy lazaina avoaka malagasy dia izao tsy maintsy arovana ny ara-daliny sy ny ara-dalàna enafany ny olona mivelany any le olona mahita fa hoe tsy maintsy arovana ny ara-daliny sy ny ara-dalàna mainka avetsika eto Madagasikara no sanatiavany vava manana fisainana tady anosokosona tady anososy ny fotoam-panjakana ny ato-panjakana na ny lalàna zay efa misy ana mikasy ny fanjakana sanatiavany vava ny izany malagasy rehetra mba ho tony tsara afantatra zay tokony atao ayanavaka tsara ny mety sy ny tsy mety ary ny indrindra aokare mba sy antsy mandanitra zay avy mety hitangetsy tsisy tombotsoan'izy na anizy eto fianakavia meira ihany malagasy asika rehetra eto ny atsimo sy avaratra dia tsy malena io na dia eo zany rehetra zany eo ihany koa ny resaka fahasalamana no mafisy ny teo rakotovao manko izany rehetrarehetra zany fa andao manko arahantsika izany famitinana faneho-kevitra nataony teo rakotovao fa tsy mety ary tsy manara-dalàna io fitrandrahana basitoliara io andao aro arahantsika izany faneho-kevitra nataony teo rakotovao izay zavatra anankiray tena hoe tandondondoza farak'izay aingana ao anatin'le fisin'le fitrandrahana ny lafin'ny fiariana ve sa ny lafiny ataontsika hoe fandripalemana sa ny lafiny ara-pitezana izany tena hoe tena tonga dia voadona voalohany le sehampiariana teny koa zany ana ohatra fambolena fiompiana fanjonoana zay sehampiariana daholo zay zay ve mivoadona malaky sa le hoe le kolotsaina mihitsy tonga dia potika vetivety sy le resaka ohatra hoe miala ny anina satran'izany ny fomba mampanao sa lay resaka fandripalemana mihitsy zay no vita tanteraka ao anatin'izay ny zavatra anankiray satria moako zao ny antony andeha ampidirana ny orinasa io ny ampidirana fanjakana an'io zany tsy misy resaka ankoatrany vola dolara zany zay zany io resaka io tsy nijery zavatra hafa ankoatran'izay zareo fa hoe misy vola io dia alefaso ary tsy vitany vola fa vola mora ny fitrandrahana ataony vazaha eto Madagasikara zany dia vola mora ho an'ny mpitondra fanjakana ho an'le olona mpitondra eto le vola mora azavaiko le sansy tsy hoe ariary roa ariary telo fa aingana vola malaky azo mora satria zany tsy manao ninninona matoriana an-trano fotsiny ny tompona andraikitra rehetra eto Madagasikara dia mirotsaka million de dollars satria ny vazaha no mampiasa an'le tany anazy io tany io rehefa tonga eo izy zany anazy le tany dia matory fotsiny zalatsy tia ampiasa intelligence zany ahoana ny amoronana asa eto Madagasikara satria natao hoe mitondra firenena dia mamorona asa mampiasa zany anao fomba farafahaizananao fa ty mora tonga ny vazaha dia io le tany dia omena permis dia atavao zay tianareo tapatapa hoany daholo zay azo tapahana dia eo dia matory fotsiny dia omeo zao dollara aloha zay million de dollars resaka eto satria resaka fitrandrahana io dia matoritory fotsiny zay ny mahatonga zay zany ny eritseretin'zareo fa ny zavatra tena hoe tsy voavidim-bola ary tena risoka be ao anatin'ity zavatra ity ary tena zavatra tena sarobidy amin'ny fiainan'olombelona dia ny fahasalamana ity fitrandrahana ity dia voakitikitika ary voaresaka ny atao hoe fahasalamana olombelona ary manampahaizana mahakasika an'izany resaka hoe fizika nucléaire zany nefa niresaka an'izany foana ry Stéphane Narson nefa niresaka an'izany nantsoina ny tompony andraikitra amin'ny base toliara nantsoina ny tompony andraikitra amin'ny ministère ny miny eto aty le manampahaizana anareo anazava aminay satria Stéphane professeur Stéphane Narson zany manampahalalana amin'izany dia hoe azavao ary ny mahamety an'io hoe tsy maninona io tsy manohitoina tsy manohitoina ny fahasalamana hoe tsy dangereux io satria tena bomba à retardement zany io zavatra io mbola enjana be zany ny radiation ao amin'io resaka base toliara ny toliara eo mampitahina amin'ny PMM sy ny ary tamatavy ary ampatovy zay moa zany ao anatin'ny fanantanana zay nataonay hatramin'izay tsy dia niresaka an'izany resaka hoe scientifique be satria tsy teo anatin'le tena hoe manandrifa ny zavatra hoe mandeha ho azavainay fa nazavainay foana hatramin'izay dia resaka fiveloman'le olona reo toerana andeha hitrandrahanareo misy olombelona zany mipetraka eo mamboly eo olo amanaliny be ny resaka amanaliny olona ny resantsika eto hoe olo amanaliny zany efa mifampivelona teo hatramin'izay reo olo reo mamboly eo anatin'ny commune ny Kilmalinike sy commune ny Antsanisy reo commune anakiroa reo zany voatotoina ao anatin'le fivelomana misy fokotany maromaro zany
ao anatin'izay moa zany ranobe de reo toerana fambolena toerana fiompiana toerana fiazana anaty ala satria reo masikoro mipetraka eo masikoro mikea manana endrika fiainana mikea mandeha mihaza babo mandeha mitady tantely mitady raha anaty ala any zany fifampiveloman'olo de ohatra zay koa ny vezy ry an-dranomasina zany zay vao kitikitika moa zany an-daboy zay io zany parkina ny lakany vezy satria Hoteliara tsy misy place tsisy tsony fa lasa hôtely sy lasa bâtiment daholo ny amoron-dranomasina Hoteliara de an-daboy zany sisa malalaka andehanany vezy alohany andeha anjona izy sy tobiny lakana zany rehefa miverina izy de io ndray zany no place ankaiky ny Hoteliara satria ny place ny Hoteliara tsy isy ankoatra ny Mangily sy Anifaty 30 km 35 km de io zany an-daboy io no ankaiky 2 km eo zany de fa mba mahita place no Hoteliara de omena vazaha ndray satria misy dolara vola latsaka moramora ho azo tsy mety zany resana zany resaka fahasalamana zany hoe tandidombo voakitikitika daholo zany ny zavatra rehetra na ny fahasalamana na ny fiveloman'le olona na ny resaka hoe kolotsainy amin'ny ankapobeny zany io olona manaly ny resaka eto sy amanatapitrisany satria mitarana ny ray manontolo ny voakitikitika miala ao anatin'le resaka le tany ifampivelomany zany izay mahatonga anay zany tena hoe tsy mety kosyty fa raha ohatra nisy fitrandrahana zany hoe base Hoteliara hoe nisy fitrandrahana hafa any amin'ny tany hafa any tany zany hoe ty tantsika ty ma tsy feno areny de mba raha mba olona mba hoe manana eritreritra tsika zany ao anatin'ny manam-panahy zany ao anatin'le hoe mieritreritra ny olombelona de mba mijery toerana zany hoe ty mba tena mba misy faritra zany tsy manala tsy miteraka olana ohatra zany fa tsy hoe io ohatra hoe analakely misy fasika mainty de isonao daholo olo analakely eo de mety zany zay zavatra zay zay ohatrohatran'izay zany mahatonga ana miteny za taloha tsy nahifa nyresaka anio satria za tamin'ny fotoanandro nyresaka ane tamin'ny 2014 za mbola mandeha an-dafy foana manao tournée mikea zay de ny alaky ty andraikitra ty fa niantso ny namako rehetra mpiara-mianatra satria fantatro ny planny toerana io de niantso any io le sao misy problème fa mba resao nareo savoritaka be tao amin'ny consultation publique satria be da be ny fokon'olo atao contre tapiko an'le orinasa hoe ino ty fa maninona misy fokon'olona tampoka contre an'io zay tonga tao miaraka amin'ny fokon'olona misy koa ny fokon'olona efa tonga tao fotsiny de teo ny taleno eny niantso any ahoana ny atao an'io tsy hay koa ny atao an'io fanjarinareo mandamina an'io ny mahavarinana ireo toerana andeha hotrandrahanareo de toerana arovana P4D misy faritra arovana ao zany hoe ohatrany hoe saly misy faritra arovana de taloha zany le reny le ONG le vatsiny vazaha vola ONG vazaha reny le mpiaro ny tontolo iainany miaro an'izao hoe de reny mampianatra an'le masikoro sy mikea sy mampianatra ny vezo any hoe aza tapahana ty aza atao an'izao ty aza dorany ty aza manao charbon tonga le vazaha zany miaraka amin'ny bulldozer miaraka amin'ny chimique niala atao le ONG azonareo raha teneniko zany niala atao le ONG le nampianatra ny olona foana hoe arovana ty P4D ty hoe aza apitehany ty aza tapahany io aza anaovana charbon io nampianatra ny olona reo olona mivelo amin'ny tany reo zany reo olona tsy de tena nianatra reo fa mivelo amin'ny fa tonga ny vazaha nianatra zany manana mpitaovana manana dolara niala atao le ONG de za ONG vazaha io fa tsy na vola malaza eto za tsy hanao ny anaranjareo reo le mampianatra ny olona teto hatram'izay hoe tontolo iainana ny hazo hoe tonga ny vazaha zany miaraka Hoteliara sainte tsisy tam'zany de tonga le consultation publique hita koa le ONG miaraka amin'ny ery ambony ery de nanotaniko le soloteny le ONG fanganareo tsy miaro atsony an'le ala io zay nge izy tsisy tikany fa mifanjakana ny manome an'io zay mataotra zay koa vahiny étranger eto azo mazava tsara ka maraza vaiko zay izy étranger fa mifanjakana manome an'io zay koa tsy ahita problème amin'ny fanjakana satria efa nisy président tam'izay fa Era Jonaro mitondra Era Jonaro nitondra teo tam'izany fa ny permis mako fa nomey taloha fanome Andra Rajoelina 2012 oa de ny permis environnemental 2015 angaman'izay complet tsara ny permis tamin'ny 2015 tam'izay de Era Jonaro teo sorena be ry zalana nomey permis tamin'ny 2012 satria Era Jonaro nihinana nyty zavatra ty niaraka aminay ny ekipa an'le zareo hoe anohitra an'io le nanome le permis ndray lasa mivadika manohitra an'le izy miaraka aminareo adenik taty afara zany noho le hanina zany problème zay nanome permis iny de zay tsy hinana alahelokanina fa tsy hoe resaka tanyrazana sy fitiavana an'le olombelona de niaraka zao niaraka aminay zao de niaraka misaotra koa te mikaika anareo misaotra koa fa tena miaro any tanitsika iny za leroa tsy député za tsy minisa za io tsisy ino fa resaka fitiavana fotsiny mampiaramonina eto amin'ny tanàna zany resahana de misaotra eno ampitiavana anavoko an'io de anampy anao koa za arakevitsy koa de manampy tokoa arakevitsy
tampotampo koa tonga de mitsombadiky tonga de contre tampoka ny tena koa nefa zay tsy azoko zay zavatra zay satria lasa bastille arangana izy androany ia tonga za zany tonga eo pouvoir le namana reny de faly be hoe reo zareo tena faly za zany reo zareo tonga eo amin'ny pouvoir io de raha de manomboky mandefa message manomboky tsy misy mamaly manomboky tsy misy mandray apely manomboky fa fantatro hoe vadika zany de i moa zany toetran'olombelo iny fa nitiako resany rehefa nandinika zany hoe contre ny sasany tamin'ny hery rajoam-pianatra satria tamin'ny fitondrana SVM iny zany satria lasa tsiry zareo no mijoky an'le le volamora zany volamora mantsy hoandry zareo reo zany tena nefa million de dollars ny resaka de tonga zareo zao de alefaso any tsisy zay mieritreritra an'izay fanjonona ny fiainany olona ny taranany olona nefa zay le natosika tamin'ny areo niaraka teo zany ndao iara-iady an'io mamono olo io e manimba tontolo iany mamono olo le fahasalamany resana daholo zany niaraka mihitsy de tonga de nivadika fotsiny le problème zany tena problème eto amin'ity tanindrazantsika ty le traître zany tena partout mpamadika tanindrazana traître partout ao anatin'ny fikambanana miara mitolona zao ary mahasarotra ny azy zay atao de io resaka io traître io mpamadika zany na mahasarotra an'io ady amin'ny fantrana eto fijalitsika eto traître partout zay zao miaraka mitolona zao de mamonombo de miara mitsitsiko tonga de mivadika olon-dehibe olo ray amandre mivadika fotsy satria nahazo vola kely nahazo tombontso kely de mivadika aminatin'le tolona zay andeha atao zany io zany raha malala io de tonga ao anatin'io ao reo zalao reo zao zavatra tataraiko zany reo miaraka amin'ny orinasa miasa reo fantatry zareo io tsy mety io zavatra io haindreo miara nanohitra an'io ary miresaka hatram'izao miresaka ne zahay ty ambadika zahay koa mosareko ahy zahay miladrana nao le roa ka adinitsika zany ty fiarahamonina ty hainay koa fa zahay mosare nona zay mila vola zany mihitsy ane zavatra resana olon-dehibe zany olo tompony andraikitra ao miasa ao de adino zany ny fiarahamonina zany de adino tanindrazana ko hoany androany tsy lafa tena mafy raha ty zany hoe nytiako resana tsika manazafa resaka baobaby eo reo satria raha misy toerana feno baobaby eto ambony ty planète terre ty tsy misy maharesany rano be satria ny eo tonga de ala baobaby manjatony amanarivo le tsy voaisa tsika lefa njesy eo le sarin-drano be efa manana zay tsika le vue avy ambon'ireo planète hoe tena ala mikitroka mihitsy ala mikitroka fa le baobaby mandeha tsirairay ty zao le izy teny io raha misy ny toerana eto ambon'ny planète terre ny resako eto ambon'ny tany feno baobaby de ranobe ary misy baobaby zany tsy ananan'ny olombelo la hafa ankoatrany eto Madagasikara ankoatrany le plante endémique moa zany sy sisa ireo zavatra reo aizany olona nianatra teto ambon'ny tany mieritreritra hoe anampaka baobaby anakiray tsy azo eretseretiny zany hoe tapahany io baobaby de reto vazaha manam-pahalalana zany manao tsikombakomba ao anatin'ny tompona andraikitra eto Madagasikara zany mpitondra eto andeha andripaka andreo baobaby mitsy mifanaraky tsika ka ninona nao azavaina zany na ara-baiboly na ara-rombiasa na ara-tromba nina tsy mety le izy de ny zavatra zany rehefa tsy mety de tsy mety aza forosena atao mety satria misy vola de dollar ao misy zavatra tsy azo vidina vola satria misy fanahy zany misy ny resaka hoe hasiny maha olombelona hasiny tanindrazana zavatra ohatrandreo ve ny olona rehetra nke mitady tianana baobaby zany tonga ty mitejery baobaby fotsiny ny ampiareran'ny Japon tonga tany morombe izy izy ta ijeran'le baobaby tao fotsiny ny antsika andeha atao ohatrin'io satria misy dollar zany mitotona ao anatin'le izy ka zay zany tsy mifanaraka atsika efa nyresahanay foana matetitetika zay tsy mananao hoe pouvoir inona fa pouvoir nanamboatra an'reo baobaby reo nentina miady aminareo reo baobaby reo tsy namboariny Apple reo ary tsy namboariny Samsung reo ary tsy namboariny Boeing reo misy zanahary nanamboatra an'reo ary tsy takatry ny betrondohan'reo Amerikana zay trandraka ao inona mahatonga an'reo baobaby reo mipetraka eo mandritra ny amanjato taony maro ary tsy takatry ny mpitondra malagasy na iray segonda ara niantondreo baobaby reo ka tsika tsy mifanaraka zany misy asy baobaby zay zany amin'ny finoanaika misy dikan'reo mato mipetraka eo reo de mila rovandreo amanarivo taona andreo ary baobaby maro be manino teto ambony planète terre ty tsy misy baobaby be da be mihoatra an'io ao rano be io de tonga any nareo satria miresaka million de dollars aminay zany ianareo amin'ny olo manambaka ny olo mizarazara vary mamonomonomby mizara hena de asina sira le hena de matsiro de ambakainareo le olona de andeha hosimbainareo le tanàna za miresaka baobaby fotsiny eto fa maro ny zavatra andeha hosimbaina ao anatin'le izany ka reo ankoatra ny baobaby zany miresaka hoe resaka fahasalamana ireo zavatra resako reo fantatry zareo haindry zareo zany na ireo mpitondra reo mahalalany zany fa tsy rairay iny le izy satria jamban'le dollar io zareo de zay tsy mety zay
tsy mety zay nareo napetraka amin'ity tompona andraikitra eto am'ty fireneny ity ijery ny fiarahamonina misy eto ijery natao hoe maha-olombelona sy niasanyity tandrazana napetraky ny razambe tsika ty ho an'ny taranaka fa tsy isaky misy dolara zany de alefa le tandrazana isaky misy dolara zany de alefa le tandrazana tsy mety zany zay zany tsy mety zany fa io resaka traître io foana problème eto na civile na miaramila na kristianina na tsy mpivavaka na traître be da be eraky ny partout zany zay ale de tsy mba miezaka zany mba miteno mitombona mandeha miaro an'le tandrazana miaro an'ny fiarahamonina misy eto zaya any anatin'zay zay zany ny cas misy anay